Voalohany indrindra aloha efa hatramin'ny ela dia efa hitatsika hoe mifahasairanantsika tamin'ny fiatrehana an'le hoe corona virus ka efa noresahana tamin'ny fomba tsotsotra foana izy mba hoe ho azony olona zany isany dia anao an'izay mihitsy hoe tsika zany misy fahavalo ankiray ngeza be tonga eto amintsika dia hoe corona virus zay no tiako amin'ny olona hoe fahavalo tsy maintsy hoe arahana miady io miatrika fa sao adintsika fa efa nisy fahavalo efa ela be tsika ary mitoetra eo anivonisa tokantrano sy ny fiarahamonina zany dia ny fahantrana sy ny fahasairana ary ny anoana nefa noresahana zany ka ny olona mahay miady dia zay le hoe lenao rehefa misy olona hoe manafika anao raha misy olona anankiroa eo fahavalo roa tsy hoe ny ray ihany no hiarovanao tena sy hoe atakenao fa tsy maintsy miaro tena amin'ilay koa ary miataky an'le ray dia zay le fahaizana miady tao lelan'elan'izay fahavalo ankiroa miaraka izay no nahasarotra ny fandraisana fanapahan-kevitra hatramin'izay hoe iza no entina miady ka ao anelan'elan'izay na ny fitondram-panjakana fohy be na ny sehatra samihafa na neny amin'ny toeram-piasana samihafa na isa tokantrano na isam-batan'olona dia sahirana mihitsy naka fanapahan-kevitra hoe miaro tena amin'le ray to ho fatin'le ray manao amin'le ray to ho fatin'le ray hoe hiboka trano matiny anoana andeha hivoaka ny trano ho fatin'ny corona virus dia zay mihitsy izy hoe amin'izao fotoana moa dia efa io hoe naka fanapahan-kevitra mandeha mijery bebe kokoa amin'izany zany hoe le fiainam-bahoaka ara-tsosialy sy ny le fiadiana ara-pahasalamana zany satria ny akony zany atao hoe coronavirus zany dia fantatsika mihitsy hoe misy akony ara-pahasalamana io dia misy akony ara-piarahamonina ara-toekarena ary ara-panahy koa zany tena zany misy crise maromaro mihitsy hiateraka zany ka zay tsy maintsy hijerena vahaolana lavitra be miaraka dolodolo ka reny fanapahan-kevitra vo ndraisina atao hoe no atsaraina bebe kokoa hifanaraka amin'ny zava-misy reny dia angamba irariana hoe ny mety kokoa mijery an'izay lafim-piainana be da be zay na ny ara-pahasalamana na ny ara-tsosialy na ny ara-piarahamonina na ny ara-toekarena na ny ara-panahy ihany koa ary zany zavatra zany mba mety hisy vahaolana fa eo amin'ny fampiarana azy no iantsonany rehetrarehetra foana hoe miara mifammetanana tsy mifanilika tsy mifanaratsy tsy mifampitsikera fotsiny fa mifammetanana mampiasa fihavanana fa ny fihavanana ihany ny sotoavina malagasy no entina niatrika fahavalo na taiza miara miasa foana malagasy hoe mita be tsy lany mamba ny hery ny fikambanana no hery zany ny tena toe-tsaina malagasy hoe ny fahaizana miaraka na eny anivo tokantrano anivo mpiarahamonina na anivon'ny commune na eny anivon'ny firenena dia fahavalo iombonana dia tsika rehetra miara manantanteraka fa tsy mbola zao ndreny fotoana sanatry ny vava hoe mbola hifanilika hifanaratsy hifanakorotana hifampitsikera hifanararoatra amin'ny lafininninona tokony tsisy mifanararoatra zany aloha zao fa ny fetrehanan'io dia mahavaka mifetena manolo tena miaro tena zany ny zava-dehibe amin'ny zavatra ohatr'izao. Voalohany indrindra resaka fanarahana lalàna discipline zany lalàna sy discipline zany efa fantatsika ny vahoaka malagasy aloha fa tsy vo izao fa hatramin'izay tsika malagasy tsy dia olona mpanara-dalàna loatra olona tsy afaka mifetena tsy manaraka lamina discipline loatra tsy hoe vao amin'ity fotsiny na resaka fitaterana io na resaka varotra hitatsika foana zany ka tsy mahagaga amin'ny lafiny ray aloha le toe-tsaina malagasy hoe tsy zatra manara-dalàna zay tsy zatra manara-dalàna zany tsy hoe fatantsara hoe ny lalàna ane ka natao amin'ny soa ho anao sy ny sehatra misy ianao fa nisy kosa teto koa zany lalàna nampiarina nefa tsy mitondra soan'ny olona dia lasa zatra tsy manara-dalàna ny olona zay ny ray faharoa fa ny ankaraiky koa le hoenti-manana ara-toekarena mihitsy zay koa no sasany zay tsy manana lamba raha manana vola 5000 aleo aloha atao mihitsy fa eo ihany koa le mafiso-andoha mihitsy hoe zay tsy mampanina anay io na le ty makatahaka ny hafa io fa mbola misy tsy manao dia za koa mbola tsy anao ka zany rehetrarehetra zany antony mahatonga ny dolidoly fa ny antso dia ny hoe miezaka ny rehetra ny tsirairay ny isam-batan'olona zay foana ndreo hoe isam-batan'olona ndreo no voan'ny coronavirus dia ny isam-batan'olona miezaka miaro tena zay mahatsapa tena mifehtena amin'io aretin'io fa ny fandriana dia ny fanarahana lalàna
tsy amin'izao coronavirus zao fa amin'ny seha-piainana sy ny amin'ny tohim-piainana ny firenena. Voalohany indrindra efa nisy resaka zay ny ataoko koa zany hoe mikasika ny hoe ny hahafahantsika miady amin'ity coronavirus ity dia tsisy afa-tsy ny soatoavy ny fihavanana fa ny fihavanana zay misy lafiny efatra fihavanana amin'ny ny tenanao zay zany voalohany hoe ianao mifehtena matsapa-tena miaro tena manolo tena mandray andraikitra fihavanana zany ianao mifehtena tsy hoe miady amin'ny vadinao tsy miady amin'ny zanakao tsy miady amin'ny mpiaramonina tsy manararoatra sy ny karazany reny le fifezatena miaro tena misasa-tanana mandray nentana. Faharoa ny fihavanana amin'ny hafa manodidina anao io zany le olombelona le hoe re olona marary re olona mitsabo inona ny fifanampiana azo atao tsy hoe hifanararoatra amin'ny vidinentana na ohatroatra zany zay le hoe fihavanana amin'ny hafa mifampitsimbina mifampizara. Fahatelo no tenenina tamin'izay dia hoe fihavanana amin'ny zavaboary. Fihavanana amin'ny zavaboary io dia ny fahaizana manadio ny tontolo misy atsika ary mihinana ny sakafo tsara zay mifanentana amintsika fa eo ihany koa ny hoe fihavanana amin'ireo zavatra nomenjanahary atsika ireo le hoe ravikazo sy ny karazany efa nomenjanahary eo ka tokony hikaroana fa efa anisan'ny soatoavina ny raokandro ka tsara zao fotoana lehibe ngezabe mihitsy ahafahana hoe mampisongadina manatsara ary mivoy ny vokatry nyzany zavatra zany ka ankahirezany zany fa efa nomenjanahary antsika rehetrarehetra ny fihavanana amin'ireo zavaboary eo matory eo nomenjanahary atsika dia mety amintsika na ara-pahasalamana na ara-toekarena rehefa avy eo fa eo ihany koa zany ny fihavanana amin'ny teknôlôjia ny fihavanana amin'ny teknôlôjia moa ty mba tenenina ihany hoe indraindray tao anatin'ny teknôlôjia zao zany efa fanalavitra ny olona dia any fotsiny no ifampiantso sy ny karazany tsara zany mampifandray mifankahery mifoatra zany fa misy ny sasany lasa mamoron-dainga indray manelitsao indray mifampiantso sy ny karazany dia zay koa zany hoe mba asiana tsara ihany le fihavanana amin'ny teknôlôjia io mba lasa hery akiray koa afana miady amin'ity zavatra ity afana manao vaovao sy marina vaovao tsara marina ary teny ilaina ary farany dia fihavanana amin'ny zanahary ny malagasy tsy navita teny zany foana fa ninninona nataony dia fatany fa zanahary atapony loha ka tsy mety mihitsy ny malagasy reo resaka iady resaka fandaminana fotsiny nefa manalavitra an'Andriamanitra ka zay endrim-pihavanana dimizay dia ao anatin'izay le hoe ny vokatra fikaroana fa izy efa zavatra efa nomenjanahary fa ny fampiasantsika sy ny fitiavana ary fivoizana an'izany no tena zava-dehibe.